mampitomoana aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia araka hivavaka isika. Misaotra anao say Tompo amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Misaotra anao fa afaka niaraka mivavaka omaly nanompo anao tany am-piangonana. Ary dia misaotra anao koa ary fa velarinao eto anatrehana indray izao herinandro vaovao izao. Misy mahatoky izay Tompo fa toy ny efa nitantananao anay hatramin'izay no mbola hitantananao anay ihany koa, ary izay dia tsy afoy, tsy ahasaraka anao. Mombanay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany dia na dia ara-baina ianao satria nomen'ny Tompo herinandro vaovao sika, ary herinandro inoana fa mbola hanompotsika azy mandrakariva ary ahitantsika koa ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Andeha rovakina indray ny andin-tsoatra masina, mirakitra amin'ny mofinaina anio. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mihaino aho fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray atao amiko, fa raha tsy izany dia minoa aho noho ny asa ihany. Amen. Jaona 12:10, andiny 1:12. Hitantsika amin'izany ry havana fa ny tanjon'Andriamanitra, ny tanjon'i Jesosy amin'ny nanomezana antsika ny Tompo, dia ilay Jesosy zanak'Andriamanitra izany sy nanomezana antsika ny soratra masina ihany koa dia izao. Tsisy hoe atao hoe votoantin'ireo fa tsy voalohany ny soratra masina dia manambara amintsika fa Andriamanitra Jesosy Kristy ary Andriamanitra miasa ao anatiny. Hitantsika izany eto amin'ity Jaona 12:10 ity, indrindra ny andininy 10. Ankoatr'izany koa dia ankoatran'ny hoe Andriamanitra mitoetra ao amin'ny manao ny asa io dia izao fandrin'ny Tompo mihitsy izay nahita azy hatramin'izay ireo Jiosy sy ny ara-monina taminy dia efa nahita an'Andriamanitra. Sika moa dia amin'ny alalan'ny asa mifanahy fihaonana amin'ny Tompo fahitana azy, asa mifanahy masina izany. Izany no miasa ao anatintsika rehefa nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy Kristy isika. Ry havako, inona ary no zaraina amintsika amin'ity fiandohan'ny herinandro ity? Tena atao hoe anisan'ny anton-dian'i Jesosy ny mba hinoany ny Jiosy fa izy ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpamonjy, ary ireo asa-pamonjena rehetra nataony no manam-porofo an'izany. Noho izany dia ho antsika izao dia mbola mino sy mahatoky isika na manahoana na manahoana fiainanao amin'izao fotoana izao. Mety mandalo fotoan-tsarotra ve? Tsy fantatro. Mety mbola misy zavatra manahirana koa ve? Tsy fantatro. Fa ny tiako zaraina dia izao, tena miasa Jesosy ary voaporofo amin'ny soratra masina izany. Koa dia mba irina amin'ity herinandro ity, mba anisan'ny handray, anisan'ny goka, anisan'ny ahazo izany asan'i Jesosy mitondra famonjena ho anao izany ianao amin'ity herinandro ity, ary engane mba hitombo hatrany ny finoana sy ny fahatokiantsika ny Tompo ry havana dia mirahasoa anao amin'izany rehetra izany. Man'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen. Vavaka ary sika. Tompo, atombohy ary ny finoana sy ny fahatokiana ianao. Ity herinandro ity Tompo, herinandro izay ahitanay ny asanao eo amin'ny fiainanay ary hiderahanay sy hankalazana sy hanomezana voninahitra anao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen.